manomboka eto kosa tsika dia resaka ny tontolo politika sy ny fanomanana ny fifidianana manana ny ambarany mahakasika ny fandiniana ireo antoetataratasyn'ireo candidat ilatsaka fifidianana filoham-pirenena izay asa iroson'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES ny pailalana professeur Honoré Rakotomanana lehilahy ihany koa dia fa filohan'ny HCC teo aloha Vola Ravoafy sy Mamra Samuel mitondra ny akon'izay. Tokony hita ary jerena amin'ny filazam-pananana ny candidat ilatsaka ho fidiana filoham-pirenena hoy ny professeur Honoré Rakotomanana. Momba ny fombafomba fandiniana ny antotan-taratasy filatsaka ho fidiana kosa dia laza ny professeur fa ny lalàna fehizoro 2024 tsipika aotra 520 izay mivoaka ny voalohan'ny volana aogositra 2024 izay mifehy fifidianana filoham-pirenena voalohany amin'ny repoblika faha-efatra no hiasan'ny CES. Ny zava-tena zava-dehibe eo dia hoe le hoe mipetraka eto Madagasikara manisy bolana ny fandoavana ny etra ny anisan'ny natahantiny telo taona fanaovana koa filazana iny moa ny filazana hoe déclaration sur l'honneur fa misy mantsy etra tsy ao anatin'le hoe état 212 bis io zany zao tonga dia jereny darono fa raha vao tsy io zany le état 212 bis zany dia mety hipetraka le olana zany dia mety hoe tsy afen'ny petra le olona zany zay zany zavatra anankiray zany dia jerena koa zany a ny hoe milaza koa fa le hoe tsy maintsy manaza nyty lalam-pandrenany ity dia eo zany le mahatonga ny sasany hoe ahoana moa ty lalam-pandrenany ity no ty tsy maintsy azay nefany io tsy mbola tsy tamin'ny taorina ny tondrotsana nandanina ny lalam-pandrenana fa talohan'ny tondrotsany hoe mbola tsy nisy lay fiaraha-mitantana zany dia ino anjaran'zareo mponao politika moa anao an'iny fa tsy hiditra amin'izay zany ny tena fa zay moa zany hoe milaza fotsiny hoe zao ny zavatra misy zao ny lalàna misy zao ny fomba fijerena azy eo zany zao no hitatsika zany zao zany ny mety hipetraka zany ny momba ny hoe ny fandoava-kevitra dia fandoavana le caution zany le mbola fandoatratra moa zany lay 50 tapitrisa ariary. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny krizy ny firenena amin'izao fotoana izao ankoatra ny lafin'ny lalàna mijery ny lafin'ny politika ve ny mpisara. Zany moa tamin'ny tao filohan'ny tsiranavo amin'ny lalam-pandrenana dia nameny mpitsara avo hoe zao reto avy ny fomba filazana hevitra ny lalàna raha hoe les différentes méthodes d'interprétation des normes juridiques zany hoe tsy maintsy jerevanao zany zay zavatra zay zany ary zay moa na tonga le hoe fa namoaka taminareo za moa na tamin'ny gazety le hoe le enim-bolana moa zany hoe enim-bolana raha ohatra moa zany sitrapon'le olona le izy moa ve raha ohatra fahatsoan'ny fanjakana moa ve na ohatra akapobe mihitsy azy amin'ny lalàna zany rehefa fahatsoan'ny fanjakana ve tonga fahatsoan'le olona zany zay fotsiny napetrako zany satria misy fomba fijerena io le hoe hevi-dalana io zany ka ny za zany dia hoe anjaran'ny CES moa zany maleo teny izy amin'izay fotoana zay mitsara ny hevitry ny lalàna fa raha ohatra hoe fampiarana arabaky teny ohatra hoe application littérale interprétation littérale asa aloha dia anjarany manao an'izay satria zao iny soratra hipetraka le didy fitsarana zany tantara iny mipetraka amin'ny firenena izy dia fantatra hoe reto zany didy fitsarana avoaka tamin'izany fotoana zany ka anjarany darono satria aleo izy aleo tena fa ny azy zany mampahatsiahy fotsiny hatramin'le zareo filohan'ny HCC taloha hoe namoaka koa ny zaraiky tamin'ny mpitsara avo hoe zao ny fomba ny filaza ny hevitry ny lalàna ary indrindrindrina moa zany lalàna inona zany lalàna inona dia mety isy le hoe fahasarotany ahoana kosa ny momba ny olona sesy tamin'ny politika na tsy eto Madagasikara ny taonany maro ndranay izy any ampitan-dranomasina ndranay izy eto Madagasikara ny mora mety ahafantarana zay dia zao moa ve mandohetra eto izy ka raha mandohetra izy imposable eto izy zany sy zany dia efa ohatrany hoe azo jerevana masivana dia zany fa hoe olona résident na hoe petraka eto Madagasikara izy fa manao raharaha izy amin'ny hoe femme d'affairage na hoe homme d'affairage zany any ivelany zany anankariky io mety azo marina anazy zao raha ohatra ka maka billet d'avion izy dia jerevana hoe avy any ivelany ve izy miainga dia manao le retour sa avy eto Madagasikara miainga dia manao le retour ka raha avy eto Madagasikara izy miainga anie ponina eto Madagasikara izy zany résident Madagasikara tena profo mazava tsara mihitsy efa dia hoe zay zany azo manirina azy ity zany samba noho ny professeur Honoré Rakotomanana no misy candidat maro ohatran'izao ary heveriny ity pahalalana ity fa hikinan zavatra maro ny fanapa-kevitra izay raisin'ny CES.